Ny volana Jona dia tafiditra ankalazana ihany koa ny volana ankizy. Manana zo ilalao ny ankizy rehetra tsy ankanavaka maneran-tany. Nampiatra io teny fanevio arak'izany ny tato amin'ny fokotany manga. Nambaran'izy ireo fa fiara-miasa amin'ny lehiben'ny fokotany nafahan'ireo ray aman-dreny nanokana fotoana nafahana nampilalao ny ankizy lahy sy vavy teto amin'ny maison de quartier-n'izy ireo. Baolina kitra no natao tamin'izany. Ny fahatongavan'ny fiainam-pirenena zao zany dia faly izay tanora ato amin'ny manga mampilalao an'ireto zanakanay reto. Ka ity soma nataonay eto amin'ny jaune misy anay eto izy ity fa tsy nataonay any amin'ny kianja. Fa no fahatongavan'ny fiainam dia manome voninahitra amin'ny président fokotaninay zahay mampilalaovanay an'ireto zaza reto eto amin'ny maison de quartier-nay. Nambaran'ny solitena ny ray aman-dreny reto fa tsy voatery mandany be vao afaka mampilalao ankizy. Fa rehefa manam-potoana dia azo atao foana izany. Tsy hoe akory mila dépense ny fampilalaovana zaza fa ny zaza dia mety hampilalaovana foana na dia amin'ny fomba tsotra aza. Ary eo falifaly ny hainao kilalao satria androm-pirenena ho an'ny fetin'ny ankizy zao volana Jona zao dia mba milalao ny ankizy rehetrarehetra. Hita tamin'ny endrik'ireo ankizy noho izany ny hafalian'izy ireo amin'izao fahatongava ny fetim-pirenena malagasy zao ka nanokanana etsika manokana ho azy ireo. Fahatongava fetim-pirenena ty satria ny ray aman-dreny amin'ny somana ho anay. Fitongava 26 faly izay tsaiky manga. Faly izay tsaiky manga amin'ny fahatongava fetim-pirenena zao. Manome fisaovana ray aman-dreny amin'ny tanàna. Tsara lentaka izao fietsika ataon'ireo ray aman-dreny ato amin'ny fokotany manga zao ho an'ny fokotany sasany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.